Mahakasika ny fahasalamana indray kosa miteraka fahasembanana eo amin'ny atidohan'ny zaza ny tsy fampiny antsoina hoe oxygène makany amin'ny atidoha mandritra ny fiterahana. Mety hisy fiantraikany goavana ihany koa amin'ny fihetsika ihany koa izay tsy fampiny ny oxygène izay raha ny fanazavana azo. Tafiditra amin'ny andro faharoa amin'ny kongresy lehibe miompana amin'ny fanampiana ny fitsaboana ny zaza tojo fahasembanana eo amin'ny atidoha ireo mpitsabo izay mikarakara manokana ny momba izany etsy amin'ny panorama Andrainarivo. Natomboka omaly ny kongresy izay niarahana tamin'ireo mpitsabo iraisam-pirenena manana fahaizana sy traikefa manokana momba ny fiatrehana ny fahasembanana eo amin'ny atidoha. Olana ara-piterahana matetika ny mahatonga ny fahasembanana eo amin'ny atidoha ary efa manomboka mitombo ireo sendra satria ny 5 ny vehivavy mitondra voky eto amintsika dia tsy tonga miteraka eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Toatin-kevitra zany dia ny fampahafantarana ny saram-bahoaka sy ny dokotera sy ny mpitsabo-panampinamana zany ny momba ny tontolon'ny fahasembanana amin'ny ankapobeny aloha zany sy ny tontolon'ny fanarenana ara-batana na ny réadaptation. Dia satria misy zavatra maromaro tokony ho resana zany ao anatin'izay tontolon'ny fahasembanana izay zany fahafantarana hoe inona tsara moa zany atao handicap zany. Zay zany no tena velabelarina mba hanetanana ny olona satria na zasy ianao ary mety ho handicapé rehefa tena zay no velabelarina. Dia rehefa voabelabelatra zany zay dia ny tena niopana tamina thème anankiray zay dia ny paralysie cérébrale na ny hoe ny fahasembanany ara-batana vokatry ny fahavoazan'ny atidoha. Dia zay fahavoazan'ny atidoha zay zany dia matetika eo am-piterahana no mitranga zany zay zavatra zay. Mety misy angamba ny fahavoazana mitranga any am-boka zany dia any am-boka zany zaza fa ny tena matetika hita eto a Madagasikara zany amin'izao fotoana dia ny fahasarotana eo am-piterahana na ny zaza tsy tonga vola na rehefa tsy ampy zany ny oxygène amin'ny atidoha dia misy tsy fetezany ary mahatonga fahasarotana eo amin'ny fihetsehan'ilay zaza eo amin'ny fivelarany amin'ny ankapobeny zany hoe eo amin'ny fijeriny eo amin'ny misy olana ara-piainoana, ara-pahitana, ara-pietsehana zany voateniko teo. Niteraka fikorontanana na fahavotsana eo amin'ny fihetsika indrindra fa ho an'ireo zaza latsaky ny 4 taona ny fahasembanana eo amin'ny atidoha. Azo tsaboana ny aretina terak'izany saingy kosa tsy hiverina hatramin'ny farany fahakingan'ilay zaza fa ny farazarana azy ahaleo tena no isan'ny tanjon'ny mpitsabo sy ny fanampiana tokony ataon'ireo ray aman-dreniny ho azy.